Miaraba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana zarahay mahasoa ity larana fa 470 no atolotra antsika androany. Larana fa 470 zarahay mahasoa. Dr Jean-Luc Ravelomisy no nanomana ary koa manolotra ny fandaharana. Fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraba antsika rehetra sy mankasitraka antsika amin'ny fanarahana ny fandarana amin'ny alalan'ireo haino aman-jery izay manolotra ny fandarantsika maimaim-poana sy amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy tahaka ny YouTube na ny Facebook izany. Mankasitrahana hatrany isika izay mpanaraka tsy tapaka na ireo ihany koa izay voasambany manaraka ny fandaharantsika. Misaotra be dia be anareo amin'ny fanokanana fotoana anarahana izany. Ny lohahevitra izay resantsika androany dia toy ny resaka natao momba ny famantarana ny rafim-pampianarana maneran-tany indrindrandrindra fa eo amin'ny sehatra ny taom-pianarana. Na dia eo aza ny zavatra maro samihafa zava-tsatra lalovan'ny firenena ary miombo-po amin'ireo rehetra izay sahirana sy mijaly ary koa ny tonam-pahoriana vokatra izany isika, dia etsy andanin'izay lakalaka moa ilay fiainana dia tsy maintsy mandroso ihany koa ny fiainana na inona zavatra miseho ka. Noho izay toa zavatra izay na dia eo aza ny zava-tsatra lalovantsika tsy hoe sanatria manamaivana azy ireny fa dia mitondra teny fampahirezana, teny mampionina ary koa mampitraka antsika ny tenako fampahirezana ahoana ny zavatra misy dia mbola manana tombontsoa tombonandro ivelomana isika. Noho izay antony izay dia mizotra hatrany ny fiainana ary jerena ihany koa ny fomba hanatsarana azy sy ny fomba ihany koa ahitana izay metimety kokoa ka. Ny momba ny lafin'ny fampianarana zany dia maro ireo tanora sy ireo zanantsika na manao ahoana aza ny zavatsarotra misy dia manam-paniriana sy manana ihany koa fikasana ny ho tafita sy andeha lavitra. Ao anatin'izay faniriana izay dia miteraka ny fomba zany ny faniriana hitady hoe aiza no hianatra. Ary matetika rehefa afaka baka amin'ny fotoana izay nahafahana baka iny vao manomboka manadiady sy manontany aiza no andanana hianatra. Izay indrindra no nahatonga n'ity fandaharana ity zany novokarina mba hahatonga antsika lala deny zao fa tsy hiandry afaka baka. Ho anareo izay mbola tsy afaka baka zany aloha mbola vao manomana, na koa anareo izay efa afaka baka tsy hiandry efa afaka baka vao hieritreritra hoe aiza no andeha hianatra. Dia ny fandraisana anjara zany hoentina amin'ity fandaharana ity. Ny fandraisana anjara dia hoe fampahafantarana ny tanora, ny ray aman-dreny na ireo koa ireo tanora zanantsika ireo toerana maro samihafa azony hianarana, firenena azony hianarana amin'ny fitondrana fanazavana momba ny karazana taom-pianarana misy maneran-tany. Ny fizotra ny fandaharantsika androany zany dia fampahafantarana an'izay karazana taom-pianarana izay ka iompana indrindra amin'ny taom-pianarana any amin'ny aty amin'ny ilabolatany atsimo ka ny resana amin'ity ilabolatany atsimo ity zany dia firenena roa ihany dia tsy izy zany fa Australie sy Nouvelle Zelande. Ny fandarana fa 270 sy 200 izay efa nalefantsika teto ary azonareo jerena ao amin'ny Facebook group zarahay mahasoa raha ohatra nareo tsy naheno an'izay na tia merina dia efa noresantsika zany ny taom-pianarana any amin'ny ilabolantany avaratra dia ny fandarana fa 270 sy 200 noresantsika an'izay ireo ilabolantany avaratra ireo moa zany no ahitana ireo firenena tandrefana ny ankamaroany ny any Europa, aty États-Unis, ny aty Amerika avaratra. Ireo ny taom-pianarana amin'ireo dia manomboka amin'ny volana aogositra, misy koa ny volana septambra dia mifarana ny volana mai, kanefa misy koa zany raha atao hoe taom-pianarana ny lohataona dia tsy inona zany fa ny fianarana amin'ny volana mai, jona, jolay, aogositra. Jereo na enoy ny fandarana fa 270 sy 200 ahavitanao zany ahafantarana ahitanao zany ainonao zany fanazavana misy kokoa momba an'izay. Ny androany zany dia azavaina amintsika indray ny aty amin'ny ilabolatany atsimo ka ahitana firenena roa dia tsy izay zany fa Australie sy Nouvelle Zelande. Amin'ny faran'ity fandarana ity ny faniriako zany amin'ny faran'ity fandarana ity dia ny tanora rehetra zay maheno ny fandarana, ny sika mpiaino ny fandarana dia afaka mandray fanapahan-kevitra indrindra fa ireo izay maniry handefa ny zanany na koa maniry ny hianatra aty ampitan-dranomasina dia afaka ny andanjalanja hoe aiza tsara zany no tiako andanina hianatra ary inona ny zavatra tokony atao raha te hianatra any amin'io firenena ilabolatany atsimo io zany ny tenako. Zay ary Nouvelle fa dia nomboka avy hatrany zany isika. Misy rafitra telo zany raha ny taom-pianarana maneran-tany. Ny rafitra voalohany zany dia ireo any amin'ny ilabolantany avaratra
zay nefa somary natsidikely teo dia ny any amin'ny firenena tandrefana maro am'ireo dia ny any Eropa, ny aty Amerika avaratra. Amerika avaratra lazaiko eto moa zany dia ny Canada, États-Unis ary Meksika. Ny any Eropa moa ny mahazatra antsika de Frantsa, de ny Suisse, Belzika sy ny sisa. Taom-pianarana ireo manomboka volana Aogositra ary mifarana volana Mai, kanefa kosa misy taom-pianarana ihany koa mianatra ihany koa ny volana Mai, Jona, Jolay, Aogositra arakaraka ilay firenena sy ny zava-misy zany mamaritra an'ireo lalàna zay mifehy an'ilay toerana misy ny fampianarana. Any Angletera ohatra dia any amin'ny sehatra ambaratonga farany ambany eo amin'ny rafi-pitantanana ara-panjakana no manapaka ny taom-pianarana. Fa ny aty amin'ny ilabolan-tany atsimo indray, izy indray moa zany ireo ilabolan-tany atsimo lazaiko ireo zany. Ny tena mampiavaka zany ny ireo le hoe lazaiko ilabolan-tany atsimo ireo zany dia ny any amin'ny kontinanta Oceanie. Firenena roa lehibe moa zany misy eo amin'ny kontinanta Oceanie io zany dia tsy izay zany fa na Nouvelle Zelande sy Australie. Misy firenena hafa fa ireo zany tena mahaliana antsika satria ireo zany no mandray mpianatra vahiny be dia be. Nouvelle Zelande sy Australie. Ny fianarana any Nouvelle Zelande sy Australie dia tsy mena mitaha mihitsy amin'ny fianarana aty amin'ny Amerika avaratra ohatra na any Eropa. Avolenta be ny fianaran'ny zareo ary mandray mpianatra vahiny be dia be zareo. Ny mampiavaka azy tanteraka zany amin'ireo firenena ireo mampiavaka azy amin'ny firenena zay mahazatra fandahanantsika mianatra dia ny azy manomboka ny volana febroary ny taom-pianarana. Volana febroary zany ny azan'ny taom-pianarana ny manomboka dia mifarana ny volana Jona. Dia avy eo indray izy manomboka amin'ny volana Jolay, mitapaka ny volana Jolay dia mifarana amin'ny volana Novambra. Hitanareo amin'izany fa samy hafa mihitsy ny fandrafetana ny taom-pianarana zany. Ary mandeha amin'ny fampianarana isaky ny enim-bolana ary zareo amin'ny ankapobeny fa misy ihany moa no manao isaky ny 3 volana. Io zany le isaky ny enim-bolana io le antsoina hoe semestre. Ka izay rafitra zay zany dia fahitako azy mahasoa sy mety ihany koa ho amintsika any Madagasikara. Satria iaraha mahalala fa maro matetika zany ny fivoahan'ny valim-panadinana Bacc Laureat dia aty amin'ny volana Aogositra na Septambra na Oktobra. Arakaraka ny zava-misy eo amin'ny firenentsika zany. Iaraha mahalala io moa zany izy io fa dia tsy misy fotoana raikitra zany fa dia miovaova arakaraka ny fandehany eo sy arakaraka izay olona mpitondra eo. Zay lafin'izay koa zany anisan'ny mandringa eo amin'ny fanomanana ny tanorantsika satria le tanora zany raha ohatra ka vita baka izy zany any amin'ny volana Oktobra dia tenatenany eo tsy hita hoe mankaiza. Ka ny tsara zany ny alalantsika ny ilay aty amin'ny ilabolan-tany atsimo any Australie sy Nouvelle Zelande ity fa raha afaka baka zany ianao volana Aogositra na Oktobra na Septambra Oktobra iny zany fotoana nahafahanao baka dia mbola manana fotoana ihany ianao ataoko hoe ihany satria misy ny bolana eo ahafahanao ikarakara zany ny antota taratasy rehetra raha ohatra ka te handeha hianatra any ivelany avy hatrany ianao. Amin'izay fotoan'izay zany ny safidy mety aminao dia ny volana miditra any mianatra ny Australie sy Nouvelle Zelande satria volana Septambra zareo no miditra. Anatin'ny fonoteny kely aloha, maro koa nefa ireo firenena zay mandray mpianatra isaky ny semestre. Ka na ohatra aza hoe ny baka nazahoanao baka volana Aogositra na Septambra, tsy tratranao intsony zany fidirana amin'ny volana Aogositra na amin'ny fiandohan'ny volana Septambra raha any amin'ny ilabolan-tany avaratra. Io zany le lazaiko hoe any Eropa, any Frantsa sy ny sisa zany, Frantsa, Suisse, Luxembourg, Belzika, raha aty Amerika avaratra, ty any Canada na aty États-Unis. Maro amin'ireny koa zany mandray mpianatra mandeha amin'ny semestre zany hoe janoary izy dia manomboka koa ekeny any zany ny andraisanao. Drindradrindra aty Amerika avaratra, ny any Eropa zany vitsy ny manao an'izay fa aty Amerika avaratra zany mandray isaky ny semestre. Ka tsara zany ny ahafantarantsika an'izay hoe indrindrandrindra zany raha efa vonona ianao, efa nanomanteny ianao ary manan-katao ianao, na koa aza tsy manan-katao fa efa nanomana efa ela andeha hianatra aty ampitan-dranomasina dia fantatrao fa na aty amin'ny volana Aogositra aza na volana Septambra na Oktobra aza zany ny nazahoanao baka dia mbola misy varavarana misokatra eo zany idiranao volana Janoary na volana Febroary na volana Jolay amin'ny taona manaraka. Arakaraka ilay firenena zany tianao andanana hianatra. Zava-dehibe mahalala an'izay. Iverenantsika aloha zany ilay aty amin'ny ilabolan-tany atsimo ny Nouvelle Zelande zany sy Australie.
Tsara ny fampianarana any araka ny lazaiko teo, firenena mandroso reo ary tsy mena mitaha mihitsy aty amin'ny firenena tandrefana aty Eropa sy aty Amerika avaratra. Ny fomba fampianarana amin'ireo firenena reo anefa dia amin'ny teny anglisy. Zay zany no hitako hoe mampandringa be antsika avy any Madagasikara, fa mila mahavoafehy tsara ny teny anglisy ianao zany mba hahafahanao mianatra amin'ireo firenena reo, ary mitaky ihany koa zany zareo an'ilay antsoina hoe TOEFL, na zay zany ny marika isa zany avy amin'ny TOEFL zany hoe mahafeno fepetra takiny hoe ny fahaizana mahavoafehy ny teny anglisy farafahakeliny indrindra zany farafambaniny dia omenitra zareo zany hoe zao ny isa mila tratrarina. Izay nefa dia azonao omanina ihany koa mialohan'ny fotoana fa tsy mila miandry nahazo Bacc Laureat zany ianao no manomana azy. Dia ny zavatra atao zany dia mijery ireo toerana izay milaza fa mampianatra teny anglisy ary manontany an'izy ireo manomana an'ilay fitsapahana fahaizana, fitsapaham-pahalalana momba ny fahaizana mifehy ny teny anglisy ve ianareo. Raha mpianatra zany manam-pikasana hianatra ty ampitan-dranomasina ka hianatra ny firenena amin'ny teny anglisy, dia zay zany ny fepetra voalohany, mahavoafehy teny anglisy ve ianao. Tsara zany ny anontanianao an'ireo zay milaza fa mampianatra teny anglisy, be dia be izay ny amintsika mitsiry ohatran'ny nianana, be dia be mihitsy izy ireo anontanioro zareo hoe ianareo ve manomana an'ilay fianarana, manomana an'ilay fakana ny antsoina hoe TOEFL na ilay hoe IELTS na ilay antsoina hoe Duolingo na maro karazana be le izy zany tsy voatanisako eto, be dia be. Fa raha ohatra zany zareo tsy manomana anao zany, ianao zany maniry hianatra ty ampitan-dranomasina, maniry hianatra ty ianao dia mila mahavoafehy tsara ny teny anglisy, mila manana an'ilay sikory ilaina. Raha ohatra zany zareo tsy manomana anao amin'ilay fitsapam-pahaizana io, dia tsara zany aloha anao maka saina mihitsy aloha andana mitady hafa. Satria tsy hoe mahay anglisy ianao dia azo salanisa ambony amin'ilay fitsapam-pahaizana. Tsia. Fa misy koa zany paikady entina, misy paikady mila hay rehefa anao an'ilay fitsapam-pahaizana. Ka izay toerana manomana amin'izay zany sady mampianatra teny anglisy ianao zany no mampianatra anao ny fomba fakana fanaovana an'ilay fitsapam-pahalalana ny teny anglisy, TOEFL na IELTS na Duolingo, zay no tokony andananareo mianatra. Eto sanatria ny vavaladiny lela tsy mifaninana na manaratsy na manambany ny mpampianatra teny anglisy, ireo sekoly mampianatra teny anglisy any amintsika, tsia. Zavaiko tsara aloha zay fa sao dia misy tafotoana ka miteny inona koa ny idiranao amin'ny fomba fivelomanay fa ianao any indray ve ny teny aminay hoe tsy mety nataonay. Tsy zay le resaka. Le resaka eto ho antsika zay manam-paniriana hianatra ty ampitan-dranomasina ka hianatra amin'ny firenena amin'ny teny anglisy, dia sekoly manomana anao amin'ilay fitsapam-pahaizana. Zay ny tokony idirana sy ny sekoly mampianatra teny anglisy, fa tsy ny anankiray amin'ireo fotsiny. Satria mba hahafahanao mifaninana zany amin'ny fahazoana vatsim-pianarana, ahafahana mifaninana amin'ny fahazoana vatsim-pianarana, dia mila mahatratra ilay fepetra farany ambany amin'ny fahaizana amin'ny teny anglisy ianao, na koa mihoatra lavitra noho ny izay le fepetra takiana amin'ny fahaizana teny anglisy. Zay ny fahalalanao. Fa raha tsy zany dia tsy afaka ny ahazo amin'ilay vatsim-pianarana zay atolotr'ilay anjerimanontolo. Toizantsika hatrandray zany ilay resaka momba ny ilay taom-pianarana zany momba ny any Australie sy Nouvelle Zelande. Teny anglisy ho ato eo zany ny fampianarana zay ataon'izy ireo. Maro amin'ny sekoly any amin'izy ireo zany no fantatra maneran-tany amin'ny alalan'ny fampianarana zay ataony, ny hatsara ny diplômany. Any Australie ohatra zany zao dia tsara ny ahafantarantsika fa misy karazany roa ny rafipan'ny ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony any Australie. Ny fampianarana ambaratonga ny tapany karazany voalohany dia ny resaka fampianarana asa mivantana, fanaovana asa, fiatrehana asa mivantana, ary koa fahaiza-manao manokana zany araka ny zavatra zay manavanana an'ilay tanora, na io sehatra io ihany koa zany ny fanomanana an'ilay tanora hiditra any amin'ny anjerimanontolo any amin'ny resaka fahalalana ankapobeny zany. Io le fampianarana mivantana io dia mampianatra momba ny resaka solosaina, kirakira solosaina, adimarika sy ny sisa sy ny sisa. Ny resaka momba ny fizahantany, fitaterana, fitantanana, ny haino vaky jery, ny lafiny momba ny sary na ny pikasary, ny lafiny momba ny teknôlôjia, zavatra asa ataonao avy hatrany zany manomana anao ho teknisiana zay ho filazantsika azy matianina. Io zany fianarana amin'io tsy mandany taona maro ka hoe maka lisansa dia aveo dia maka maîtrise dia maka doctorat. Ny olona miditra amin'izay sehatra zay ilay hoe fampianarana manokana zay dia olona afaka tonga dia miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany.
Fa misy koa zany le karazany faharoa dia ny fampianarana ambaratonga ambony miompana indrindra amin'ny lafiny siansa sy ny fahalalana lalindalina kokoa. Fa le anankiray mantsy tonga de fampiarana avy hatrany, ireny zany antsoin'jareo hoe anjery manontolo zay manome ny diplôma lisansa, maîtrise ary koa manome ny doctorat. Ny doctorat io moa zany faratampony ny diplôma atolotry zareo, saika zay daholo moa ny aty amin'ny firenena mampiasa ny teny anglisy rehefa tonga amin'ny doctorat ianao zany de tapitra tanteraka, tsy misy diplôma intsony fa zay zany ny faratampony. Dia ny azy zany ny lisansa dia 3 taona no akanao azy amin'ny ankapobeny 3 taona, fa misy 4 taona ho an'ireo zay mila mari-pakasitrahana manokana, fa 3 taona ny azy de vita ny lisansa. Any Australie ohatra zany dia misy anjery manontolo 3 ireo zany tena zay zany total ny anjery manontolo manerana an'io Australie 3 zany no isa. Ny any Nouvelle-Zélande mitovitovy an'izay ihany koa ny azy ny rafim-pampianarana. Avy hatrany tonga de misy ny atrikasa, atrikasa zany tsy mandany ny taona lavabe, taona maro ianao zany mianatra, fa 2 taona de efa afaka miditra amin'ny atrikasa avy hatrany na 3 taona avy hatrany de miditra amin'ny sehatry ny asa ary mangataka afaka mitady asa zany ianao avy eo. Mazava ho azy fa ny mahatsara koa ny toerana Australie sy Nouvelle-Zélande io dia ny lafiny toetrandro satria mafana zany izy, mafana ohatran'ny any amintsika ny any toerana ka tsara ary mafana lavitra koa mafana ohatran'ny amintsika, fa tsy ohatran'ny aty Amerika Avaratra zay manitsy de manitsy tsika miresaka zao zany androany zao mba mafana, fa tamin'ny fotoana zay nakako an'ity feo ty zany zao dia 4 degré ambanin'ny aotrany atsika aty tamin'ny herinandro lasa teo zany de nahita 40 degré ambanin'ny aotra. Nijanona moa zany tsisy fianarana tamin'izay nandritra ny 2 andro satria tena manitsy loatra ary ny ranomandry de tena mameno tanteraka ny lalana ny tokotany sy ny sisa ary mampatahatra avy azy indraindray mandeha aminazy amin'le izy malama. Iny fonoteny fotsiny zany. Ka any Australie zany dia mafana, ilaina reny toetrandro reny satria misy olona koa azon'ny fiovan'ny toetrandro de tsy afaka mifantoka amin'ny fianarana de tratran'ity le raritsaina ty stress zany de eo tsy ahoana eo de ohatran'ny domelina tsy fantatra hoe fa naninona ary le raha namana ty. Satria maloka ny andro de mangatsiaka ny andro sy ny sisa sy ny sisa. Ny any Australie Australie zany fizoatran'le fampianarana araka lazaiko teo de miditra izy febroary de mifarina volana jona, de ny fandehany zany dia misy 13 eo amin'ny 13 herinandro eo zany zany hoe 13 herinandro zany manisy atsika zany eo amin'ny 3 volana sy tapany no hianarana zany. De avy eo misy fialan-tsasatra eny anelanelany eny ho an'ireo zay ho an'izay manao semestre zay, fa ho an'ireo zay manao trimestre na 3 volana dia 10 herinandro no hianaran-dry zareo zany. Dia eo anelanelany zany eo anelanelan'lay fianarana, eo anelanelan'lay taom-pianarana lazaiko teo zany ny febroary, jona, de misy indray zany lay jolay oktobra, de misy indray zany resaka 3 volana monja zay ataon-jareo fampianarana mandritra ny lohataona efa ty amin'ny faran'ny taona no anaovany azy zany. Anisan'ny anakan'ny université malaza any Australie ohatra ny Deakin University, amin'ny sehatry ny fampandrosoana zany tena lalina be mihitsy ny zavatra ampianaran-jareo, tena lasa lavitra be. Toerana tsara zany Australie, mafana, mandray mpianatra vahiny marina fa misy aiai sy tebotebe any Australie ho an'ireo mpianatra vahiny noho ny fisian'ny fanavakavaham-bolo-koditra atao amin'ireo olona vahiny. Fa na aiza le antsika de misy daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny hitako mety raha maniry ianao zany hianatra any dia miditra amin'ny tranokala, manadiady tsara, mijery aiza ny anjery manontolo tiako hianarana any Australie, inona avy ny tolotra misy any, misy ny lalam-pihafanana tokony ataoko ve, inona ny fipetratakina hianarana any, de amin'izay fotoana zay ianao vonona dia rehefa mivoaka ny valin'ny fanadinana Bacc Laureat dia aty amin'ny volana aogositra io na septambra, satria tsy tratranao tsony niditra amin'ny volana septambra amin'ny taona itsahanao iny, dia miditra any amin'ny volana febroary amin'ny taona manaraka ianao zany, fa tsy miandry ny volana aogositra amin'ny taona manaraka zay ianarana any amin'ny firenena aty amin'ny elabolan-tany avaratra ohatra hoe Europa sy ny sisa sy ny sisa. Inona zany tokony atao manoloana an'izay rehetra zay raha tapa-kevitra ianao zany hianatra any Australie?
ireo zany efa noresantsika teto amin'ny fandarana 2 fandarana fa 2 lay any amin'ny labolatany avaratra Europa ty Amerika avaratra de nresantsika androany amin'ny ty fandarana 7 indray ny amin'ny labolatany atsimo ny zavatra atao zany de mijery manapa-kevitra hoe aiza zany mety hianatra no maniry andeha hianatra raha ohatra zany ianao aiza naiza zany tianao hianarana indrindrandrindra fa ny aty amin'ny labolatany atsimo mbola manana fotoana mahatratra ianao zany manana fotoana mahatratra zany ianao iomanana satria mivoaka ny valim-panadinana dia manao ny taratasy rehetra fa ny torohevitra omeko anareo zany de zao fantarina mialoha be rovina zany aloha be zany aty amin'ny taona faraika amby folo na classe de première taona voalohany classe de première zany za mampiasa ny taona raiky amby folo faraika amby folo sy ny taona roa amby folo satria zay no nampianaranay fa zay de nianatra tamin'ny fotoanan'ny révolution socialiste malagasy de nandeha am'izay le ino izy ty taona voalohany de taona faharoatra aty amin'ny taona faharoa amby folo zany taona famaranana raha ohatra zany ka maniry ny hianatra ty ivelany dingana anisany dingana atao de zao hoe any amin'ny taona voalohany na taona faraika amby folo classe de première zany le taona raiky amby folo zay koa am'izay zany ianao no efa mijery lay anjery manontolo ary manoratra mivantana any amin'ilay anjery manontolo tianao hianarana ary manangona avy hatrany ny zavatra rehetra ilaina na tadiaviny ao amin'ny fisoratana anarana am'izay fotoan'izay dia vonony ianao zany hoe efa mifandray ianao ary efa alefanao zay azonao alefa rehetrarehetra satria ny taratasy ny fangatany fenona amin'ny internet en ligne zay no fanaovana azy fa tsy misy taratasy alefa mivalopy zany tsony zao de efa atomboka ao zany ny fangatahana alefanao ny taratasy rehetra ilaina de ny zavatra andrasana farany avy aminao zany de noty am'izay fotoan'izay mba vita aingana ny dingana rahana ahafahana mamantatra na voaray na tsy voaray ahafahana mivonona hoe ohatrinona ny vola ilaina de efa tehirizina sy tadiavana na tehirizina tadiavana zay voatehirizina zay kosa aloha fa azo voatehirizina dia mampiasa vola ianao vonona ianao am'izay fotoan'izay fa lasa roa taona mialoha zany nefa nanomana fa tsy hoe azo le baka zay matsy ny zavatra mitranga noho le fahasaranany amintsika koa sy ny tsy fahalalana azo le baka iny am'izay manomboka manoratra ty amiko doly am'izay afaka baka teo nahazo mention ampio efa tara be ty andeha am'ty taonty tara be satria ny olona rehefa miditra ny nisy aza ny taom-pianarana amin'ny firenena efa nanomboka ny antsika vao mivoaka mivaly baka ny septambra ka ny fahalalana an'izay tena zava-dehibe ary manomana ny hoavany zanantsika ho anareo tompona sekoly asio fampahafantarana ny reto ao amin'ny sekolitsika ary anisan'ny fomba ahafahanareo manao dokam-barotra ho an'ny sekolinareo koa ny fisiany fampahafantarana toy izao afaka mifandray amiko ianareo manoratra raha tianareo anao fandarana manokana zany isika mivantana resahana mivantana amin'ny alalan'ny messenger na whatsapp iresahana mivantana ao na hoe google call iresantsika mivantana amin'ny sekolinareo manorata dia mitady fotoana atsika de mifanaraka eo ahoana nanaovana azy mba ahafahana mampafantatra ny tanora satria rehefa mahalala zany isika mahalala ny zanantsika mahalala isika ray aman-dreny de misy fotoana iomanana mba hahatonga ny zanantsika tsy ho taraiky hoe afaka baka vao mikropaka de maty taona 2 3 4 eo de maty eo de aveo am'izay le taona zany lasa de tsy hita moa fa akory atao fa de zay ny lahatra fa ibalita zay moa zany le fiteny mahazatra any amintsika zany ny akamaroany olona zaina fa lahatra balita tsy ambininy eo nefany de nohony tsy fahalalana sy nohony tsy fahafantarana zay tokony atao de zay no natonga antsika tsy nahatody tamin'ilay tanjona fa tsy de tena balita tsy ny ambinina zay loatra Andriamanitra koa mitay amin'ny zavatra rehetra zay atao rehefa vonona amin'ny zavatra rehetra isika ary manomana ny tenantsika ary zay no amaranako azy fandarantsika zany androany toy ny mahazatra de faranantsika amin'ny tenin'Andriamanitra le izy atria amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny hery sy ny fanantenana ho antsika rehetrarehetra ity teny ity mahafinaritra be salamo fa 5:20 salamo fa 5:20 andiny faraka amby folo mahafinaritra le izy salamo fa 5:20 andiny faraka amby folo ity teny ity zany dia Davida no nanao anazy tonikira zany izy io nosoratan'i Davida de zao ny fomba lazainy ao hoe satroanao voninahitra ny taona fitahinao ary ny dianao mitete menaka miresaka momba an'Andriamanitra izy mampoka ny tany voasa ianao Andriamanitra io ka mampiravina azy raha norana mivantravatra anao amin'ny tosanao azy mitahy ny fitsomoany ianao
de satroanao voninahitra. Andriamanitra zany no manatroka, mampanao satroka, manome satroka antsika mba hanana voninahitra isika amin'ny taona rehetra mba hitondra fitahiana ao antsika. De ny dianao izy mitete menaka. Io le mitete menaka io zany milaza hoe be de be mihitsy de efa mitete fotsiny fa tsy hitanao tsony zay anaovana anazy, ary menaka moa zany fanaovana tsodrano, fitahiana. Menaka koa zany endrika isehoan'ny fahombiazana amin'ny zavatra atao, fahatanterahana. De mitete menaka, voatahy ianao amin'ny rehetrarehetra, satroan'Andriamanitra voninahitra sy fitahiana. Zay ny faniriko amintsika tanora sy ny ray aman-dreny ary ny fianakaviana rehetra. Sarotra ny zavatra misy a. Be de be ny zavatra manahirana, be de be ny fahadisom-panantenana. Nisy ny fahavoazana nentin'ireo loza maro samihafa mifanesy nalovany firenentsika. Nisy koa ny fahavoazana nentin'ny aretina sy ny sisa fa zao misy Andriamanitra manome satroka, mampisatroka voninahitra maro mandrotsaka fitahiana ary mitete am'izay aleny fitahiana. Feno hipoka, ampoka, mihoatra, mitafotafo, tsy safo-vavany fa feno tanteraka. Io ary fa mitete, tsy omby tsony, zany ny faniriana. De ao amin'ity le fanapahan-kevitra ty zany hoe hianatra, entao amin'Andriamanitra dia angatao izy hitaridalana hanoro zay mahasoa sy zay tokony alea. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharantsika zarahay mahasoa, laharana 4,700 natolotra antsika androany. Ity fandaharana ity zany de toy ny laharana 2,700 no resahantsika ny karazana taom-pianarana misy maneran-tany, ary ny androany de nresahantsika ny taom-pianarana any Australie sy any Nouvelle Zelande. Tsara ho fantatra fa mety mahasoa ny zanantsika ny fankanesana. Adiniko ny laza azy, ny Mauritiana any ny fandefasan'ny zanaka. Ny akamaroany madefa ny Angleterre koa zareo, fa any Maurice, any Australie. Ary anisany io mampandroso be any Maurice io, anisany zany, tsy de zay loatra ny antony manoka ray fa anisany. Ka ho anareo zay manakatao ny mbola ho resantsika aorianan'ity mantsy ny fandana manaraka ny vatsim-pianarana. Maro ny vatsim-pianarana lefa amen'ireo firenenareo ny mpianatra. Misy vatsim-pianarana, misy manome feno, misy manome ampahany. Ary indrindrandrindra moa rehefa anao maîtrise ianao de misy tena feno anao doctorat, de vatsim-pianarana feno maîtrise sy doctorat. Misy vatsim-pianarana ireo firenena ireo. Varavarana misokatra ho antsika indray zany aza de variana loatra any amin'ny hoe de fa mahazatra any amin'ny andrefana firenena tandrefana any Eropa sy aty Amerika Avaratra. Misy koa any Australie. Misy. Ary azo atao tsara ny mandeha mianatra any, misy vatsim-pianarana omeny. Ka de samy tain'Andriamanitra isika araka ny lay tenin'ny soratra masina teo zany dia hoe ho satroana voninahitra ny taona ary ho feno fitahiana ary ny dianao mitete menaka. Zarahay mahasoa, laharana 4,700. Natolotry Dr. Jean-Luc Ravelor misy. Mankasitraka tompoko, Samia Welavelona. Samby tsara, raha-pitsondray. Sotra.